Estera, toko 9. Tamin'ny andro 17 tamin'ny volana 12 volana Adara izany, rehefa akaiky ny andro hanatanterahana ny tenin'ny mpanjaka sy ny didiny, dia ny andro izay fanantenain'ny fahavalon'ny Jiosy haharesena azy indrindra. Kanjo nivadika izany, ka ny Jiosy kosa no naharesy izay nankahala azy. Dia nivory tany an-tanànany avy ny Jiosy, tany amin'ny Isatokony eran'ny fanjakan'ny Ahasuerosy mpanjaka, mba hamela izay nividy hanisy ratsy azy, ary tsy nisy olona na hajanona teo alohany, fa efa nahazo ny olona rehetra ny fahatahorana azy. Ary ny mpanapaka rehetra isan-tokony tamin'ny fanjakana sy ny solompanjaka sy ny governora mba amin'ny mpanao raharahan'ny mpanjaka dia nanampy ny Jiosy, satria azony fahatahorana ny Mordekay izy. Fa Mordekay dia lehibe tao an-tranon'ny mpanjaka, ary nilazany niely tany amin'ny Isatokony eran'ny fanjakana, fa nitombo sy nisandratra ihany io lehilahy Mordekay io. Ary nasiany Jiosy ny fahavalony rehetra, ka nokapainy sabatra sy novonoiny, ary naringana, fa nahazo nanao arak'izay sitraky ny fony tamin'izay nankahala azy izy. Ary tany Sosana renivohitra aza ny Jiosy dia nahavono sy naharingana dia manjady lahy, ary Parsandata sy Dalfona sy Aspata sy Porata sy Adalia sy Aridata sy Parmasta sy Arisay sy Ariday ary Vezata, izy 10 lahy, zanaky Amana, zanaky Amedota, fahavalon'ny Jiosy, dia novonoiny koa, kanefa ny fananany tsy mba norobainy tsy akory. Androtr'izay ihany dia nambara tamin'ny mpanjaka ny isan'ny voavony tany Sosana renivohitra. Ary hoy ny mpanjaka tamin'ny Estera, vadin'ny mpanjaka: teto Sosana renivohitra aza ny Jiosy efa nahavono sy naharingana dia manjady lahy mba minisy 10 lahy, zanaky Amana. Koa nanao ahoana kosa no nataony tamin'ny Isatokony eran'ny fanjakan'ny mpanjaka? Dia inona koa no angatahinao fa atao izany, ary inona no mbola tadiavinao fa omena izany? Dia hoy Estera, raha sitraky ny mpanjaka dia aoka ny Jiosy izay eto Sosana avelanao toy ny natao androany ihany koa raha ampitso, ary aoka ahantona amin'ny azy koa izy 10 lahy, zanaky Amana. Dia nasain'ny mpanjaka natao izany, ary nantsoina tany Sosana ny teny, ka dia nahantona izy 10 lahy, zanaky Amana. Dia nivory indray ny Jiosy izay tany Sosana tamin'ny andro 14 tamin'ny volana Adara, ka namono olona 300 lahy tany Sosana, kanefa ny fananany tsy mba norobainy tsy akory. Ary ny Jiosy sasany Isatokony tamin'ny fanjakan'ny mpanjaka dia nivory ary niainy, ka afaka tamin'ny fahavalony izy, ary 5:17 alina no matiny, kanefa ny fananany tsy mba norobainy. Tamin'ny andro 17 tamin'ny volana Adara, ary nitsahatra izy tamin'ny andro 14 ka nataony ho andro fanasana sy firaviravony izany. Fa ny Jiosy izay tany Sosana kosa nivory tamin'ny andro 17 tamin'io ihany, sy tamin'ny andro 14 koa, ary nitsahatra tamin'ny andro 15 izy, ka dia io no nataony andro fanasana sy firaviravony. Koa noho izany, ny Jiosy tany ambanivohitra, izay nitoetra tamin'ny vohitra mandinika, dia nanao ny andro 14 amin'ny volana Adara ho firaviravona sy fanasana sy andro mahafaly ary fifanantenan-javatra. Ary Mordekay nanoratra ny amin'izany zavatra izany, sady nampitondra taratasy ho any amin'ny Jiosy rehetra
izay tany amin'ny isa-tokony eran'ny fanjakana azy ho erosim-panjaka, na ny akaiky na ny alavitra, mba hampitandrina azy ny andro 410 sy ny 510 amin'ny volana Dara isan-taona, dia araka ny andro na ahafahany jiosy tamin'ny fahavalony, sy ny volana izay namponjiany alahelo no fifaliana, ary ny fitomaniny ho andro mahafaly, mba hatao ho andro fanasana sy fifaliana, sy fifananteran-javatra ary fanomezan-javatra ho an'ny mahantra izany. Ary ny jiosy nanaiky hanao arak'izay vao nataony, dia arak'izay efa nosoratan'i Mordekay taminy, satria Hamana, zanaky Amedota Agagita, fahavalon'ny jiosy rehetra, efa nihevitra handringana ny jiosy ka efa nanao pora filokana izany, handreseny sy handringanany azy. Fa raha nankeo anatrehan'ny mpanjaka izany, dia mpanoratra taratasy andidy mba hatsingerina eo amin'ny lohany ihany ny hevin-dratsy nokasainy Hamana tao amin'ny jiosy, ary mba hahantona amin'ny hazo izy sy ny zanany lahy. Izany no nanaovana ireo andro ireo hoe Porima, dia araka ny anarana hoe pora, ary araka ny teny rehetra tamin'izany taratasy izany, sy izay hitany ny amin'izany zavatra efa nanjoho azy izany, dia nanao lalàna tsy azo ovaina ny jiosy, ka nanaiky fa izy sy ny taranany ary izay rehetra miray aminy dia hitandrina izany andro izany araka ny voasoratra sy araka ny fotoana isan-taona, ary mba ho tsarovana sy ho tandremana ireo andro ireo amin'ny taranany rehetra sy ny fokony rehetra sy ny isa-tokony eran'ny fanjakana rehetra sy amin'ny isa-tanàna, ary mba tsy ho tapaka amin'ny jiosy ireo andro Porima ireo, ka tsy hitsahatra ny fahatsiarovana izany amin'ny taranany. Ary Estera, vadin'ny mpanjaka, sady zanaka vavin'i Abihaila sy Mordekay jiosy, dia nanoratra tamin'ny fahefana rehetra hanamafy izany taratasy faharoa milaza ny Porima izany, ary nampitondra taratasy ho any amin'ny jiosy rehetra izy, dia ho any amin'ny toko 720 amin'ny fanjakana Ahasverosy, manao teny fiadanana sy fahamarinana mba hampitandrina azy ireo andro Porima ireo amin'ny fotoanany, arak'izay nandidin'i Mordekay jiosy sy Estera, vadin'ny mpanjaka azy, sy arak'izay efa nikeny ho an'ny tenany sy ny taranany koa ny amin'ny fifadikaniny sy ny fitarainany. Ary ny tenin'i Estera dia nanamafy izany teny milaza ny Porima izany, ary voasoratra tao amin'ny boky izany.